rehetra mpanaraka ny fandarana fitoana biray ary miaraba ihany koa ny fahaizantsika miaraka amintsika eto amin'ity androany ity teo Rakotovao miarabanao. Ya miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra any dia miaraba ny Soromalala ihany koa. Fitiavana mahery no atolotra ho anay ray o arovy tsy ho very lay anjara ho anay amin'ny ady isan'andro io ianao Kiasana awampu tanterahura mahasu Nyerinau no yang kinanay rahambuleti Nyandru aviretri yay nanay Yanau ni tongtanay Yanau ni tongtananiti Fitahina lalondava no atulutra wanay ray si hurava no manzagawapulay reo ang kiasusesilani natuluku natumani lay fitiavanao maheriray no manzagawapulay kinanay rahambuleti Nyandru aviretri yay nanay Yanau ni tongtananiti Yanau ni tongtananiti Avy miteny hoe teo Rakotovao dia Mikia foana tonga dia Mikia no ampiasaina. Zay ve midika hoe nefa misy teo Rakotovao mandeha rery e? Misy teo Rakotovao le manao variété fa misy album mivoaka fa le hoe misy an'ilay hoe Mikia mivia an'ilay muzika malagasy ya muzika malagasy mitfarazana fangaly ataony teo Rakotovao tsy muzika malagasy? Muzika malagasy le izy zany fa le hoe variété moa vao hoe vao miresaka variété tsika tsy tena miresaka hoe Madagasikara loatra satria ny olona rehetra eto ambonin'ny tany zany manao an'le hoe variété ny chinois manana ny variétény ny africaine manana ny variétény ny any Europa ny any Amerika sy ny ohatr'izay zany ka ny variété zany tsy zavatra hoe any Madagasikara fa ny olona rehetra manao azy fa ny muzika malagasy rery no any Madagasikara ho any malagasy. Aleo aloha averiko kely ary ny tantara teo Rakotovao tao anatin'ny Mikia nahazo
ilay ampoara mahafinaritra tsara be arabaina ia isatra betsaka mahafinaritra ka za moa ny arabaina fa ny malagasy rehetra mihitsy no tokony fandresena ny kolotsaina malagasy amin'ny ankapobeny ny fomban-drazana malagasy Madagasikara ray manontolo no nahazo fandresena fa zay no nisolotena antsika rehetra tamin'ny fotoana ka eo indrindra isika teo satria izay le fomba fisainanao ao anatin'ny fanaovanao kanto zay no tonga aho hoe nisafidy anao manokana amin'ity farany taona ity miadirana amin'ny taona Kotovao teo Kotovao raha nanao any fifaninanana dia tao anaty saina dia hoe hoan'ny Madagasikara fa izany mitondra azy inona aloha no ataontsika hoe safidy nentinao tao anatin'ny fanaovana mozika hoe ndeha ity mozika ity no dia nataoko fa zay ve nefa resy lahatra avy anao tsy maintsy azahoako ity sa hoe ahoana natonga anao nanao an'ilay safidy hoe andao ty gada ity ty banky ity ty fioky ity ty tomboky ity zany hoe le izy tsy zavatra hoe safidiana fa zavatra efa ao anatin'ny raha ny zavatra misy eto Madagasikara ny kolotsaina malagasy zavatra tsy hoe andeha ho enarantsika fa zavatra efa ao anatiny tsika rehetrarehetra ny tanora rehetra manana ny talento io fa anjarany tsirairay no manatsara an'le izy zany mba hahazoantsika zany miresaka n'le zavatra misy eto amin'ny firenentsika zany ka ny safidiana manokana hoe na dia hoe nanao an'le hoe teo Rakotovao zay manao varieté izy ako teo hoe ndao anao mozika malagasy zay napetraky ny razambentsika teto zay rehefa nieritseretiny izy io mbola teny ankatso za tamin'izay nianatra teny ankatso dia nieritseritra hoe fa ity zavatra ity ngamba no ahatonga ny olona hanompisidikany an'ity fireneny ity sy za sy ny malagasy rehetrarehetra zany hoe zavatra antsika le izy ka tsy nisafidiana fa efa misy tao dia hoe ndao andeha ho atao ampisehoana fa hoe manana zavatra antsika netsika manana zavatra anahako andeha ho ataoko na dia eo ary le varieté zay hitambarana hitovizana amin'ny firenenkafa ka dia io tokotrany moko le izy natompoko naroso dia rehefa naroso tamin'ny voalohany zany nanao an'le izy sarotra be satria ntsika eto Madagasikara tsy dia miresaka loatra ny zavatra misy eto Madagasikara ny arentsika zany na ny mozika atsika na ny fomba fitafy mampanao malagasy tsika malagasy tsy dia miresaka an'izy io loatra fa zay nanao an'le izy fotsiny hoe natsapa fa hoe misy dikan'ity zavatra ity ary tsisy fisalasalana mihitsy dia izay zany no nahatonga anay resy lahatra hoe ndao atao dia nalefa nidingana dia rehefa nanomboka tamin'izay efa misy 1 taona lasa tany zay ia satria tany amin'ny 2003 zahay nanao an'le hoe mika nefa ny zavatra natao tao amin'ny mika zavatra nilalaovana tamin'ny fahazazakely mbola mpiandro nompo tany Antsimo andrefany Madagasikara tany Antsimo zany nanao an'le izy dia hoe ndao atao le zavatra nifanao tamin'ny fahazazakely reny le izy tsy hoe zavatra fanao tamin'ny fahazazakely fa zavatra napetraka le razambe teto taloha no andeha ho atao dia rehefa natao tamin'izay na ny fiarahamonina somary sahirana hoe inona io ataon'io bandy io na te eny ary fa na ny mpianatra teny amin'ny université za mbola mipetraka teny amin'ny cité hoe inona io ataon'io bandy io ao anaty trano mihirahiran'izany iry zany zavatra inona zany satria zavatra mahazatra dia le varieté zavatra mampandihy dia hoy izy ako hoe zany le izy sasany ara mieritreritra hoe mivavaka ve raha teo ao mihaino an'le beko masikolo mihira an'le beko masikolo hoe mivavaka rapo sa manao ino nefa ny travail manatsara an'le mozika malagasy zany tamin'izay manomboka tamin'izay dia rehefa naroso le izy vitsy le olona manampy zay ny mandondombaravara etseroa ny producteur ny olona mpikirakira mozika tsy nisy nanokatra varavarana mihitsy nanao an'io zavatra io dia niezaka foana eny ary fa na dia teo amin'ny ainao manjery nanano sarotra be le izy satria zavatra ohatrany hoe zavatra eto Madagasikara fa vaovao an'ny malagasy dia rehefa natao le izy ny vazavy any ivelany nanome courage be anay nahatonga anay nanoe an'le tolona satria nanomboka nanao mikeako nanomboka nivoaka tany ivelany zay zavatra tsy niretseretiko mihitsy tamin'ny fiainako hoe andeha hivoaka any Maroc any Frantsa ohatrany fa le vazavy any ivelany hoe teo io le zavatra andrasana dia tsy azoko tamin'izay fotoana zay hoe inona le zavatra andrasana io le beko masikoro io le beko malagasy na io hira malagasy io ny andrasana amin'le mozika dia tamin'izay zany no nanomboka nanamafy ohatrany misy manome courage izy zany dia ireo zoko be artiste koa nanome courage be teo io le zavatra ilaina any amin'le tsena za tsy mahalala an'izay tsena any ivelany tamin'izany fa nanomboko teo zany ako vao nanomboka hoe nijery an'le tsena any ivelany dia nanatsara n'le mozika dia teo zany mbola nano sarotra ihany teo amin'ny fiarahamonina hoe natao amin'ny fianakaviako ary hoe inona io ataon'io bandy io mandany fotoana amin'ity hirahira gasy ity fa maninona tsy mitady asa tsy manao concours tsy miasa vita ny fianarana teny ankatso tsy nisy zavatra nataoko fa nanao an'io mozika io kinanjo le izy zany amin'ny farany
tsapanytsika rehetra fa hoe tsy tombotsoko zao arery no mahazo tombontsoa amin'le zavatra misy eto Madagasikara napetraky ny Razambe ny mozika ny kolotsaina fa tsika rehetra samy niarana hita fa ny samy faly nanako ako eraky Madagasikara hatramin'ny gasy zay mipetraka any ivelany faly be ary manampo hoe zahay malagasy na ny vazaha koa raha faly hoe io misy zavatra arena be avy any Madagasikara zay ahafahantsika mahazo fandresena mahazo kopy mahazo voninahitra ka ny vazaha mandadidady na ifanenana amin'ny firenena hafa atsika dia mahazo fandresena 100% tsisy discussion. Iverenantsika zay le fasitsika dia le gasy loatra zay fa tsy kontanina Théo dia Théo ve tao anatin'ny Théo tao efa fotantara teo ihany hoe nandovavarana tsy misy avaratra dia tsisy ny raha loatra fa tamin'ny tao anatin'ny Théo tao le hoe mba tiaka izaho amin'ny tanora hoe le hoe inona ny tokony ananana ao anatin'ny fiainana rehefa te anatratra tanjona anankiray ianao satria mihina fa matoa Théo mikiry foana hoe ataoko ty angaha dia misy tanjona tao anatin'ny saina tao. Ny any Amerika misy ny Amerikanina miteny foana hoe revy Amerikanina fa tsika eto Madagasikara tokony manana koa hoe nofinofy malagasy zany hoe rehefa miresaka Madagasikara dia olona manana tanjona na dia sarotra le izy fa rehefa mitondra hoe za malagasy misy zavatra ty amin'ny maha-malagasy anahy tokony ampisehoana na fitafy na fomba fiteny na fomba mampanao hoe malagasy ahy io zavatra rery io zavatra anankiray io ihany zany mahatonga ny vazaha tsy omezany vazaha ny olona vahiny rehetra tsika rehefa manao fa za dia miresaka aminareo fa ny anomboka nanaovaka an'ity misy ty zany fanerasera amin'ny olona vahiny be da be fa ny vazaha zay tonga eto Madagasikara dia miome amin'ny mozika ifampitezantsika eto Madagasikara ino ny tienoinareo eto Madagasikara ty mozika hafahafa le zavatra ataonareo nefa nareo manan-karena mozika tsara fa maninona nareo tsy miresaka an'io na ny artiste tsy mivoy an'izy io mampianatra ny olona hoe izany ny zavatra tokony atao misy création tokony atao satria any amin'ny firenenkafa efa misy fampitezana hafa hoe io ny antsika io ndao iresaka an'io fa rehefa miresaka an'io tsika eo antsika io tsisy olona miomeme antsika zany za efa imbetsaka zay nandray anjara tamin'ny fananana irasam-pirenena tamin'ny taona lasa tamin'ny hoe prix musique de l'océan Indien firenena be da be ihany nandray anjara tao anatiny finaliste atsika tamin'izay fotoana zay tamin'ny taona lasa tsy nahazo ny fandresena satria mbola betsaka ny zavatra ny anarako betsaka koa zany zavatra tsy hay tsy nanenina somary nalahelo ihany satria matoky loatra amin'le zavatra malagasy Komoro no nandrobaka ny amboara tamin'ny taona lasa nandray anjara tamin'ny découverte RFI tamin'ny 2006 tafiditra 5 premier tamin'ny groupe 700 manerana ny Afrika zany hoe efa finaliste tamin'izay fa nanontany any RFI naninona za no tsy finaliste zahay tamin'ny 2006 RFI namaly hoe mbola voalohany ianao nandray anjara tamin'ny taona lasa ako nandefa dossier tany amin'ny RFI nandefa tamin'ny Océan Indien zany finaliste RFI tamin'ny taona lasa io fa nivaly aingana la tamin'le prix musique de l'Océan Indien zany dia najanony RFI le mahafinaliste anahy hoe ajanony satria efa mivaly ary amin'ny prix musique de l'Océan Indien tsy possible manao finaly fa marana anankiroa finaly anankiroa zany tsy mety le izy dia zay nahatonga ny RFI tamin'ity taona ity grave io zavatra avy ao Madagasikara ao io misy zavatra vaovao ty muzika vaovao fa andao idinana any Madagasikara mihitsy hojerena mihitsy hoe inona mariny ao Madagasikara zay no nahatonga ny RFI nandany vola aman-karena andeha hidina ty Madagasikara iresaka an'ity firenentsika ty zavatra tsy nieretseretiko mihitsy hoe isy zavatra ohatry zay ty zavatra ty ndray andro any fa zavatra tsapako fotsiny hoe misy dikany zavatra te atao satria malagasy tamin'ny alokeliny RFI des semaines talohan'ny RFI nandefa dossier any Canada izy io sélectionna artiste rehetra manerana zao tontolo zao mandray anjara misy bourse izy io meny UNESCO fianarana mankany Canada nandefa dossier alohan'ny RFI niantsoko avy any Canada tamin'ny afakomaly tafiditra sélectionné anatin'izy io Mika ho an'ny Canada telo volana mianatra manatsara ny mozika malagasy misy rencontre atao miaraka amin'ireo artiste any Canada sy zay artiste mety ho tonga any producteur ny tourneur zay manano sarotra anay amin'izao satria ny programme ny RFI hafa ny any Canada hafa zany hoe zavatra tiako resany ny any Canada resaka any Amerika RFI zavatra Afrika Europe hafa mihitsy ka zany hoe zany ny zavatra misy eto Madagasikara na ho alefa any Amerika na alefa amin'izao continent rehetrarehetra firenena rehetra zao ifananana raha voresaka mozika no resatsy tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny voalohany foana tsika za dia resy lahatra amin'izany
fa ny tanora ny artista ny fiarahamonina ny tompona andraikitra rehetra mikasika an'izany tokony tonga saina dia ndao hiresaka an'io satria io ny zavatra aingana indrindra azotsika fandraisana eto Madagasikara fa ny hira sy mozika ny razabe malagasy dia mpihirahira mpanao mozika mpikalokaly mpibeko mpanao hira gasy mpandihy ka tsara raha ohatra ny tanora manamafy manatsara an'izy io ary izy io zao hoe zay manao an'le izy andeha hanao tournée amin'ny firenena maro samihafa hiresaka an'ity firenena Madagasikara ity fa tsara raha misy ny tanora ny artista mba miova heritreritra na dia manao mozika variété na le manao mozika avy any ivelany mieritreritra hoe misy anahy ty anankiray etsy ankaiky itsy ndao ataoko io fa tsy variana ho an'olona hafa any dia ny any-tena avelo variana amin'ny tany tiany any hafa dia hoe tany tompony izy izy safilita ka izay le izy tsika mantsy sy manentana foana hoe miresaka any ivelany Madagasikara ny any andafy Madagasikara dia tsy fantatra loatra indrindra eo amin'ny tsenany mozika zany eo amin'le mozika fa ny afantaran'olona any ivelany zany any Madagasikara dia hoe nosy kanto mahafinaritra ka ndao andeha ho any Madagasikara fa tsara raha ohatra mampafantatra ny olona any ivelany hoe